mivavaka isika. Indray tompo ny fifalianay satria nomenao tombonandro ahavelomana izahay raha namoanay maraina ianao. Notsenainao famindram-po tsy miova koa ary dia tafahombona aminao eto an-tranonao no ny fitantananao ny dianay tsirairay avy. Mankasitraka anao izahay fa mahagaga ny fitiavanao. Misaotra ny amin'i Jesosy Kristy efa nisolo vonanay ka nanolotra ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ho fanadiovana anay amin'ny fahotanay. Koa miaiky ny fahadisoanay izahay manatena indrindra fa mbola ho tanterahanao aminay indray ny teny manao hoe voavela ny elokao. Andriamanitra rainay io manakolazaina amin'ny fiangonanao ianao ka mitenena araka ny fombanao amin'ny alalan'ny fanahy masina raha ho vakiana ny soratra masina ary arahanay mandinika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jaonina toko faha 12 manomboka eo amin'ny andininy fa 7 hatramin'ny 7:10. Jaonina toko faha 12 7:10 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo nanangona ny Sinedriona ka nanao hoe ahoana no ataontsika? Fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha velantsika hanao toy izany ihany izy dia ino azy avokoa ny olona rehetra ary ho avy ny Romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Any anankiray taminy dia Kaiafa, mpisorona be tamin'izany taona izany, nanao taminy hoe ianareo tsy mahalala na inona na inona na misaina akory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no faty hamonjy ny firenena mba tsy ho rava avokoa ity firenena ity. Ary tsy niteny izany ho azy izy fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena. Ary tsy hamonjy io firenena io ihany fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely ho antoko iray. Koa hatramin'izany andro izany dia niendry hahafaty azy ireo. Amen. Ray Masino manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andriamanitra ny famohan-kevitra ny soratra masina araka ny teninao dia tsy efa ny sain'olombelona. Ka eto izay miantoraka aminao, mbola haniraka ny fanahy masina ampanankerindray izao fotoana izao, mba ho fotoana hitomonay amin'ny fahalalana ny teninao, amin'ny fiainana ny teninao ary amin'ny fahavononana hamory vokatra ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazantsara akanjaona ny manoloana antsika fa ny telony izao isaky ny zoma. Raha mahatsiaro ianareo dikany ahy efa hainareo tsy hinjiry kosa izany. Tao ary malalaka aloha ny fitenenana momba ny filazantsara araka ny jaona. Jaona ilay mpianatra tian'i Jesosy. 2:20 ny toko izao 7 fanoloran-tenan'i Jesosy fampahafantarana. Filazantsara ny fitiavana. Ny fiandohany dia tsy milaza andeha ataontsika hoe mivantana ny fahaterahan'i Jesosy fa ilay misy an'ilay hoe Jaona toko fa 1:14 ny teny tonga nofo niara-nonina tamintsika. Eo zany ny fampitan-kevitra ny fahaterahan'i Jesosy, teny tonga nofo. Ny mampiavaka azy koa mampifandray ny asa-pahariana amin'ny Genesisy amin'ilay fahariana n'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teny. Teny manan-danja amin'ny fiangonana ary ampitaina amin'izao tontolo izao ny ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara. Jaona 3:20.
aiza le toko dia inona ny tena votoatiny. aza tonoina anisan'ilay manamarika ny filazantsara kanjona koa fisian'ireo dinidinika manokana tamin'ny olona. Anisan'izany Nikodemosy, ilay vehivavy Samaritana teo am-patsakany. Izay mampita hevitra ngeza be raha ho an'ny Nikodemosy manokana dia misy an'ilay hoe raha tsy ateraka indray nareo tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ao anatin'ny filazantsara mitovy fijery sine optique synoptique miaraka fijery miavaka izy amin'ny hoe ireo fahagagana izay lazaina hoe famantarana ohatra ambaran'ny jauna dia manaraka ny soramandry eny ambony sika tsy hita ao amin'ny filazantsara anankitelo. Jisoa izao no mofinaina ho izy taoriana ny toko fahadimy ilay fampitomboana ny moforosy azandrano madinika vitsy hoy ny filaza le jaona sisisy ireo hoe nefa Jesosy efa mahalala ny hataony. Mba inony olona fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Ny tanjon'ny filazantsara kanjaona dia ny nony olona fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Voasoratra mihitsy eo amin'ny texte ao amin'ny jauna zany. Ho an'ny mpanoratra dia misy koa ny epistily anankitelo iray roa telo any amin'ny faraparan'ny Baiboly ary ny boky ny Apokalipsy. Milazao hoe andin-tsoratra masina hafa tena tadiditsika ao anatin'ny filazantsara ka ny jaona ankoatra n'izao. Telo ambin'ny folo, efatra amby telopolo, dimy amby telopolo izany no ahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Izany no ahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Toko fahatelo ambin'ny folo ihany. Na koa 17 concordance misy iray mandreny anakirety. Jauna 10 fiainana BDB. Ary fiainana sady fiainana be dia be. Famangina fahoriana. Aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoako. Fanafodin'ny alahelo zany dia finoana. Jauna 1:12 izay rehetra. Ngeza be ny amin'ny fiainantsika tsirairay sy ny fiainan'ny fiangonana. Izay nandren'i Jesosy dia mena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Farany sisa dia miondrika eo amin'ny taratasy tsika. Jauna 15:7. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra anareo ao anatinareo tonga dia angatao izay. Izy zany anisan'ny fototry ny liturjia ahatongavana eo mivavaka fangatahana. Tadidio fa vita ny toriteny vao mandeha ny vavaka fangatahana. Azontsika tsara ny fizotra ny liturjia.
voatory ny teny ao aorianany toriteny foana ny vavaka fangatahana. Indraindray sika entin'ny hafanampo be loatra dia any amin'ny vavaka voalohany dia efa tahino marary, tahino zao, vita ny vavaka fangatahana, vita ny toriteny araka ny Jaona 15:7. Raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo. Aoka ny tenin'ny Kristy toetra ao amintsika aloha izay sika vao mangataka. Iny koa antsiana ny fiainantsika hoe sika tsy mamaky soratra masina akory kanefa dia maninona? Tonga dia miteny amin'Andriamanitra. Ny antsika foana, ny antsika foana, ny antsika foana. Fa tsy mba vonina iain'ny tompo sika. Izay vao angataka. Fa vao maraina dia miao, miao, ohatran'ny saka voataitra. Miao, miao, miao. Fa ny tena izy mienoy aloha Andriamanitra dia asio setriny ny tenin'Andriamanitra. Aorenao amin'io raha teo ny finoanao aorenao amin'ny tenin'Andriamanitra dia miantora amin'Andriamanitra mivavaka atao misy amen, misy finoana sy fahatokiana ny dikan'izay. Dia tena tokony hanitsy ny fiainantsika pino mihitsy sika ny hoe ory zareo aza tambenam-bava Andriamanitra ka nenao ihany ny tianao enoiny. Fa enoy aloha Andriamanitra vao mba hiteny ianao. Nen'Andriamanitra aloha izay vao ianao. Dia ny vavaky ny mpanompo sampy inona? Tonga dia mangataka foana, mangataka. Tsisy fianoran'Andriamanitra fa dia mangataka. Dia manitsy an'izany sika ry havana. Mamaky soratra masina momba ny fitarian'ny fanahy masina, mankatony teny ary maneho izay ao am-ponao kosa amin'ny alalan'ny vavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Dao ary sika hiaraka amin'ny izay voaomana eo amin'ny taratasy ambany masontsika. Nafoizina ny fanambarana ankapobeny ny filazantsara kanjaona satria inoana ry havana fa efa betsaka ny azontsika lazaina araka ny nambarana roto. Fa amitina kely vetivetsika dia hijery kosa eo amin'ny faharoa ireo voambolana atao hoe teolojika mampiavaka ny filazantsara araka ny jaona. Misy voambolana 7 indray natolotra antsika eo. Filazantsara araka ny jaona araka ny voalazana mantsika teo dia nosoratana tsy ho filazana fotsiny ny tantaran'i Jesosy fa ho fampianarana ny mahazanak'Andriamanitra any Jesosy. Izy dia nosoratana mandidina ny 90 hatramin'ny 100 taonan'i Kristy ary tany Efesosy no nanoratana azy. Ny zavatra ngezabe zany dia tamin'ny taona efa tsy nahavelona intsony ireo taranaka indray ny hira tamin'ny Jesosy no nanoratany Jaona an'ity tsy hoe epistily, an'ity filazantsara ity. Izany hoe raha tamin'ny andron'ny testameta taloha dia mitovitovy laharana amin'ny Deutéronomie izy. Efa lasa ireo taranaka nahita ny fiampitana ny ranomasina mena fivoahana tany Egipta dia mitantara ny amin'izany ny filazantsara araka ny Jaona mba ho fampahafantarana ireo taranaka miara-mihira taty aoriana. 90 hatramin'ny 100 taonan'i Kristy. Ireo voambolana 7 manamarika ny filazantsara araka ny Jaona. Tenenina mantsika teo ny fisian'ny voambolana hoe teny ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko voalohany. Teny na logos, Jesosy ilay teny tonga nofo ny aran'olona amintsika izay vahavahana ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy voalohany hatrany amin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ao moa ny faran'deo ny teny tonga nofo ny aran'olona tamintsika, hitanay ny voninainy ary hitanay ny voninainy. Ery ambany ery nisy voambolana manandanja koa atao amin'ny filazantsara ny hoe voninahitra. Anankiray amin'ny voambolana koa manamarika ny filazantsara araka ny Jaona dia ny hoe fahazavana. Ny fahazavana izay mifanohitra tanteraka amin'ny aizina. Ny aizina izay anjakany ny fahotana sy ny fiainana manda ny sitrapon'Andriamanitra.
ny fahazavana izay miara-dalana amin'ny fahamarinana ary manambara raha teo ho an'i Kristy raha miteny izy hoe izao no fahazavana izao tontolo izao ao amin'ny toko 9 andininy 12. Ny amin'ny hoe finoana na pistis finoanan' Jesoa manamarika ny filazantsaraka ny jaona ny fampianarana fampahafantarana fa izay mino ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, tsy hoe hanana fa manana. Vantany vao mino ianao dia manana fiainana mandrakizay. Fa ao amin'ny epistily nosoratan'ny Jaona voalohany, tsy mbola ao anatin'ny fahatanterahana nefa izany fa rehefa ho avy ny tompo dia ho hitantsika ny tena marina tokoa. Miandry ny fahatanterahana isika fa efa mizotra makamin'izany. Toy ny hoe naka fiara fitateram-bahoaka teo amin'ny fiantsonana anankiray ianao dia efa matoky sahady fa ho tonga any amin'ilay toerana tianao andehanana. Moa tsy izany? Raha vao niditra ianao ohatra atao hoe saiko mihitsy moa mibiso mandalo ety soraka eny tsy maninona ary niala ianao tany amin'ny 720 hektara dia mieritreritra hiakatra ty soraka mijanona izy ianao izany, efa mieritreritra ianao tonga eo Ampefiloha fa tsy hoe eto moa izany dia tsy fantatro izao na ahoana na ahoana, asiany inona kely moa ilay indrindray, asiany mamindra kely, nananao findra mihitsy. Iny tena mahasosotra, mananjo mihitsy sika anda hoe izay tsy hifindra. Aleloha, iny hoany a. Fa ny tianao tenena dia hoe raha niala tamin'ny fiara anankiray ianao ka ao amin'ny toerana anankiray efa ao anatin'io fiara io ny dikan'izany ianao efa namany tonga. Torak'izay koa raha vao nino ny Jesoa ianao dia efa namany manana fiainana mandrakizay miandry ny fahatanterahany. Asa azonareo sa tsy azonareo izany resaka izany? Mazava ve izany? Ohatra ny tiazony sasany a. Ianao raha vao niditra dia matoky ianao fa ho tonga. Izay ilay fandianana amin'ny finoana. Ny anankiray ny volana anankiray dia ny hoe fiainana. Ny fiainana dia voambara fa tsy voafetra ao amin'ny filazantsaraka ny Jaona, tsy voafetra ny fotoana na ambolana na antaona vitsivitsy na antaona maromaro, fa mandrakizay. Io fiainana mandrakizay io dia tsy inona tsy akory fa ny fiarahan'Andriamanitra aminao isaky ny ampahan-tsegonda, tsy ataoko hoe segondra akory, isa-tsegonda, isa-minitra, isan'ora, isan'andro, isam-bolana, isa-taona ary tsy misy fetra. Miaraka aminao tsy tapaka Andriamanitra ary tsy misy fetra. Tena hoe tsy misy fotoana izay tsy iainanao eo anatrehan'Andriamanitra. Izay ilay mandrakizay. Tafaraka amin'Andriamanitra mandrakizay ianao. Tsy voafetra ny fotoana. 70, 80, ny eto an-tany io fa ny fiainanao mandrakizay dia mitohy ao amin'ny Jesosy Kristy. Ao amin'ny fahafatesana dia ny tanamaheriny mbola mitondra anao hivoaka ao amin'ny fahavelomana mandrakizay. Mbola izy no hanangana anao ho amin'ny fahavelomana mandrakizay. Dia izay foana ny fampahirezana ry havana rehefa misy olona mba vahoana ny fahafatesana hoe any mandrakizay ny antsika, fa tsy ny voafetra eo amin'ny fahafatesana. Ny mandrakizay no antsika ary efa nomeny ny tompo antsika tamin'ny andreseny an'izao tontolo izao, fahafatesana fahavalo farany, tsy voafetra amin'ny fahafatesana ny fiainantsika. Fa amin'ny fahavalo farany moa dia matahotra miatrika fahavalo, fampahirezana ny namantsika ny mpino hoe io efa resy io, fa andao andingana ho amin'ilay mandrakizay tsy voafetra. Ny fahadimy dia ny voninahitra. Eny amin'ny taratasy moa misy ny référence
voninahitra io ilay lazaina hoe manamarika ny filazantsara kanjaona ny fisehoany ny voninahitr'Andriamanitra na dia teo amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy aza na dia teo amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy aza dia mbola azony lazaina ny atao hoe voninahitr'Andriamanitra ary ampitaina amintsika piony io na dia ao amin'izay atao hoe maizina ny tany aman-danitra aza mbola ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra na dia izay atao hoe noho ny hafenodrano be loatra aza mbola aoka ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra mitranga amin'izany atao hoe farafahavoazana eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona izany. Ny fahaenina dia ny fahamarinana manamarika koa ny filazantsara kanjaona ny hoe fahamarinana izy raha teo ny manolotra ny tenany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny fafito dia fitiavana, ilay fitiavana tsy misy fepetra, tsy misy takalo, izay tena toetra n'Andriamanitra mihitsy araka ny voalazany ao amin'ny Jaona 7:5-10. Raha mijery ny 7:5-10 zany sika dia inavy ny voambolana manamarika ny filazantsara kanjaonao fa ity izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Inona zany? Fitiavana, finoana, fiainana mandrakizay. Izy anankitelo dia ao avokoa. Hitantsika amin'ny référence zany. Ireo zany voambolana fito avelandray ny teny, ny finoana, ny fahazavana, ny fiainana, ny voninahitra, ny fahamarinana ary ny fitiavana. Ireo voambolana fito manamarika ny filazantsara araka ny Jaona. Ny toerana misy an'ity anjara mofinainantsika ity hitantsika eo ambonin'ny soramandry fa aorian'ny tantara ny fahagagana miavaka nananganana any Lazarosy tamin'ny maty ny anjara mofinainantsika. Milaza fa ny vory ny fitondram-piangonana ny eritreritra ny amin'izay tokony atao amin'ny Jesosy Kristy izay manao zava-mahagaga mahasarika ny sain'ny maro. Izay ny toerana misy an'ity contexte vokatry ny fahagagana nataon'i Jesosy tamin'ny ireo ny fanesy fantatsika dia eto ny fahagagana tamin'ny fananganana Lazarosy tamin'ny maty ny vory amin'izay ny fitondram-piangonana hoe atao ny Jesosy fa manelingelina. Hitantsika eo ambany ny hevitra vitsivitsy mifandraika amin'izay. Inona ary ny hevitra azo tsoahana amin'ity anjara mofinainantsika ity? Voalohany dia ny filazana fa ny fahafatesan'i Kristy dia famonjena araka ny fandaharan'Andriamanitra. Any amin'ny Isaia 7:50 dia misy ny amin'izany. Ohatra ny 5:5 manao hoe izy dia voalefina no ny fahadisoantsika, torotoroana no ny fihelontsika, fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy ary dia kapoka taminy nanasitranana antsika. 53:5-6 tena efa voalahatra ny fahafatesan'i Kristy ho famonjena. Tsy loza zany io ka hoe loza kisendrasendra fa loza araka ny drafitr'Andriamanitra, fandaminana araka n'Andriamanitra, faminaniana sy fanatanterahana. Efa faminaniana Isaia io fa mbola mafisy nyity texte ity ary ho tonga amin'ny fahatanterahana ao amin'ny tantarany nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny firaisan'ny zanak'Andriamanitra eny amin'ny 2:50 efa nambara tamintsika teo fa ny taona 90 hatramin'ny 100 tany Efesosy no nosoratana ity filazantsara ity. Izany hoe raha mandinika ny tantaran'ny fiangonana isika dia tokony hanamarika fa efa fotoana nisin'ireo fiangonana ivelan'ny
faritanin'ny zanak'Israely no nanoratany Jaona ny epistily. Ary tao anatin'izany ny eritreriny dia efa nabango ireo olona rehetra babo ny filazantsara ny helipatrana manerana ny tany. Any Efesosy izy no manoratra, tsy mieritreritra ny jiosy tahaka azy ihany izy fa efa misaina ireo firenen-kafa resy lahatry ny filazantsara. Nefa indrindra koa amin'ny filazantsara n'izao tontolo izao, ny filazantsara ny Jesosy Kristy dia mieritreritra ny hoe izao tontolo izao mihitsy no voriana mba ho zanak'Andriamanitra. Zay zany ilay foto-kevitra anankiray, ny fampiombona ny zanak'Andriamanitra ary mamaky ny bokin'ny Efesianina isika. Efesianina 2:4-7 hatramin'ny 17 ilay manao hoe Kristy no fihavanantsika. Misy an'izay eo amin'ny bokin'ny Efesianina. Misy fandraisany daholo zany hoe tany Efesosy, epistily nosoratana ho an'ny Efesianina izay Paoly nanoratra azy, filazana fampiombonana. Ny Jaona 2:17-7 hatramin'ny 7-15 araka izany dia ahitantsika koa filazana fa tsy foana ny tenin'Andriamanitra ary mijoro mandrakizay ny drafitra izay efa napetrany na dia amin'ny alalan'ny fahafatesana aza no anatanterahana izany. Tsy mahafoana ny drafi-pamonjen'Andriamanitra ny fanenjehana ary indrindra ny fahatongavan'ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Isika manoloana ny soratra masina. Ity soratra masina ity dia hitantsika fa fivorian'ireo mpitondra fiangonana noho ny amin'i Jesosy Kristy izay misarika ny sain'ny olona maro, manelingelina ny mpisorona ary atahorany anelingelina koa ny fifandraisan'ny jiosy amin'ny fanjakana Rômana, satria hitantaratra hoe mirona ary tian'ny vahoaka ho samborina atao mpanjaka i Jesosy. Mitarika ny fivoriana eto i Kaiafa mpisorona be. Ny atao hoe mpisorona be ery ambony moa dia hoe mpisorona. Ny mpisorona be dia raha amin'ny fiainam-piangonana ankehitriny dia izay tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny fiangonana ka manana anjara amin'ny fifandraisana ara-panjakana. Raha amin'ny satan'ny fiangonana fitandremana moa dia ny mpitandrina izay. Raha amin'ny satan'ny sinôda misy atsika dia ny filohan'ny FJKM izay. Izy no mifampiraharaha, mivantana amin'ny fanjakana raha miresaka FJKM. Raha miresaka kosa fitandremana dia ny mpitandrina eo an-toerana no mifampiraharaha amin'ny lafiny ara-panjakana. Manao sonia ireo taratasy mety hifandraisana amin'ny lafiny ara-panjakana dia ny mpitandrina manao soniany ireny. Ilay mpisorona be zany dia ny tompon'andraikitra ara-pivavahana jiosy sy manana anjara raha teo amin'ny fifandraisana amin'ny tompon'andraikitra ara-panjakana Rômana. Koa dia miororo izy miteny hoe eo amin'ny 10 raha ny lehilahy iray no faty hamonjy ny firenena mba tsy ho rava avokoa ity firenena ity. Sao ny amin'io Jesosy io no andravana any jiosy ray manontolo ka aleo izy ho faty. Fa tsy fantatry Kaiafa mpisorona be anefa fa fanamafisana ny faminaniana efa tany amin'ny Isaia 7:15-5 indrindra izay teniny izay hoy ny mpandinika. Isika ary manoloana ny soratra masina. Amin'ny fiainantsika dia mitranga matetika ny hoe miaro ny tombotsoa antsika isika ka tsy mieritreritra velively ny asan'Andriamanitra. Satria mieritreritra ny tombotsoa ny fireneny ilay Kaiafa mpisorona be dia tsy nahevitra velively ny asan'Andriamanitra fa ny hoe aleo kendrena izay hahafaty an'io Jesosy io. Izay ilay 7:15 nanomboka tamin'izany hatramin'izay andro izay dia ny kendry hahafaty azy ireo, ny hendry hahafaty azy ireo.
ny fiarovana ny tombotsoa matetika dia anadonoana ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny kristianina, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, satria tombotsoako ny eto amin'ity toerana ity avelako any ny maha-kristianina, adiniko ny asan'Andriamanitra. Ny faharoa, indraindray ohatran'ny Kaiafa isika dia mieritreritra hoe ity no mety sy ara-drarina, fa tsy ao an-tsaintsika mihitsy hoe araka an'Andriamanitra koa nefa izany. Kaiafa dia niteny hoe avelao izy ho faty hamonjy ny firenena, fa tena araka an'Andriamanitra nefa izany ka tsy ny firenena ihany, firenena jiosy ihany, fa izao tontolo izao mihitsy no antony nahafatesany Jesosy. Indraindray izany tsika mieritreritra hoe rarina ilay zavatra tenenitsika ary fanoheran'Andriamanitra kanjo araka ny soratra masina dia tena lalan'Andriamanitra mihitsy. Mitaratra ny fiainantsika ankehitriny koa izao soratra masina izao manampy antsika fa ny voalaza dia ahatakarantsika fa amin'ny fahoriana iaretan'i Kristy no azontsika famonjena. Amin'ny fahoriana iaretan'i Kristy no azontsika famonjena. Raha izay ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika manoloana ny soratra masina, betsaka ny miaro ny tombotsoany ka manadino ny asan'Andriamanitra sy manao tsintsinana ny sitrapon'Andriamanitra. Misy koa miteniteny foana iverina fa andavana an'Andriamanitra kanjo zany anatin'ny lalan'Andriamanitra mihitsy izy ny mandeha, ary mampahafantatra antsika izao soratra masina izao fa ny fahoriana ny iaretan'i Kristy no mitondra famonjena. Ahoana ary ny antso ndesika iverina amin'ny soratra masina. Ny antso dia ny andresena lahatra antsika ny hoe tsy misy afa-tsy ny fahafatesan'i Kristy izay efa voambara raha teo hatrany amin'ny testameta taloha no hiantoka ny famonjena izao tontolo izao. Raha misy olona mitady famonjena, raha misy olona mila vonjy, dia tsy maintsy hitodika amin'ny Kristy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana izy. Tsy misy famonjena azo resahana afa-tsy eo amin'ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny toyan'izany ny fitsanganany, ny fiakarana any an-danitra, ny fifonany ary ny mbola iverenany. Raha mitady vonjy ianao, ninona aloha vonjy tadiavinao, na amin'ny lafiny materialy, na amin'ny lafiny ara-panahy, na amin'ny lafiny ara-tsaina, dia izao ihany, ndao aloha hiantoraka amin'ny Jesosy. Izy ihany no miantoka ny famonjena, fototra ny famonjena rehetra, ary indrindra izay tsy vitan'izao tontolo izao dia nataony ny fanafahana antsika tamin'ny vahoan'ny Satana. Ny fanontaniana ho saintsaina, mana fotoana malalaka isika na 10 minitra ary hijanonantsika amin'ny fanontaniana rairay avy dia azo atao tsara izany. Dia hoe ampitahaina, inona ny mahasamihafa ny hoe maty ho an'ny firenena sy ny maty ho an'ny olona rehetra? Ampifanandrifio amin'ity texte ity sy ny hevitra izay nazavaina teo. Inona zany ny mahasamihafa ny ataontsika hoe ny martioran'ny tanindrazana sy Jesosy ilay maty ho an'ny olona rehetra? Andao any aloha ny toviny samy nanolo tena ho an'ny hafa fa samy maty, akaiky kely mihitsy hoe samy maty. Samy maty ara-nofo, misy raha latsaka, jerena ara-panahy. Maty ho an'ny firenena zany dia hoe maty ho an'ny Madagasikara ory zareo tany Moramanga tamin'ny 7 amby 7. Zay ho an'ny Madagasikara ihany.
fa le maty ho an'ny olona rehetra moa zany ny dia Jesosy Kristy io ho an'izao tontolo izao. Inona koa mahasamihafa azy? Ndao ary sika izay le toe-javatra akaiky eo, fa ndao sika hijery ny vokany. Eo izy ny tena samihafa. Hoy ny namantsika tato hoe fiainana mandrakizay. Fa ny vokatry io tena hafa. Vokatry ny fahafatesany Jesosy ho an'ny olona rehetra. Ny famonjena ho antsika tsy ankanavaka. Fa teo hoe ho an'ny Malagasy ve ho an'ny Madagasikara ihany. Ny anankiray. Inona koa? Nanafoana ny fanavakavahana ny fahafatesana ho an'ny olona rehetra. Inona koa? Ny fahafatesan'i Jesosy efa faminaniana fa tsy hoe maty ranona tetsy azafady tetsy amin'ny tohatra am-boda tsy voafinany mihitsy zany. Fa ny Jesosy efa faminaniana. Ny matoan'ny firenena misy fanindraindrana olona hoy ny namantsika. Azonao hazavaina ve? Takona Andriamanitra. Fa ny fahafatesan'i Jesosy tsy nanakona an'Andriamanitra. Araka ny voalaza hoe niseho ny voninahitr'Andriamanitra na dia teo amin'ny fahafatesany azy. Izay ny filazantsara araka ny Jaona. Azavao tsara hoe hoy izy hoe manandanja kokoa amin'ny olona ilay maty ho an'ny firenena. Ny fahafatesan'i Jesosy aloha dia nieritreretin'ny Kaiafa hoe ho fanavotana ny Jiosy ao anatrihan'ny Romanina. Ny fahafatesan'ny Martiora dia fanavotana ny Madagasikara eo anatrihan'ny Reny Malala. Tsy izay? Ary andao hoe mba eritreretina indray Rasalama. Inona mahasamihafa ny Rasalama sy ny Golgota Vagon Moramanga? Ny finono nanosika azy, fitiavan'i Kristy nanery azy mba ho fijoroana vavolombelona ka handresena lahatra ho tonga amin'izao finoantsika izao. Fa raha izay no tena hoe nivadika daholo ny olona noho ny ranondranony no lefina ary nasika ny mpanjaka dia matomomboka teo ny filazantsara teto Madagasikara. Fa nandatsaka ny rano izy, ny foniny izy, nitoviny amin'ny Kristy zany. Fa tsy voavinany izy. Tsy voavinany eny amin'ny testameta taloha izy fa Jesosy ihany. Ndeha ilozantsika iny atsika alalalinina foana ny hoe inona tokoa mahasamihafa ny hoe maty ho an'ny firenena sy maty ho an'ny olona rehetra. Maty ho an'ny firenena dia zasy ianao mety ho faty ho an'ny firenena, ho an'ny olona rehetra moa zany dia Jesosy Kristy ilay maty ho an'ny olona rehetra. Ho famonjena ary ara-panahy indrindra indrindra fa manaraka eo moa ny maha-olona. Ny faharoa, ahoana no ahafahantsika manatanteraka ny fiombonan'ny zanak'Andriamanitra amin'ny fiangonana sy fiarahamonina misy fisarahana ankehitriny. Tsaratsara ka ny fiangonana ary any amin'ny fiarahamonina moa maika tena miharihary zany. Ahoana no ahafahantsika manatanteraka izany fiombonan'ny zanak'Andriamanitra izany? Katolika mino, protestanta mino, mbola misy hoe loterana sy FJKM raha ny eto amintsika, ny anglikanina mino, ny ivelan'izay mino,
ahoana ny tanterahana ny fiombonana. Inona ny vahaolana nentin'ny Paoly apôstôly raha nitory filazantsara izy? Ninitsy na fantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Kristy dia izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Izay ilay hoe ndeha hiverina amin'ny soratra masina ka iorina fa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ihany no mitondra famonjena. Raha ny fantoka tamin'izay izany ny kristianina tsirairay tena milaza amintsika fa tsy nivakivaky ny fiangonana. Iteny ventsika hoe nanomboka tany amin'ny katolika dia tsy nisy ny réformation. Asa izao tsika ity niombona ihany. Ho an'ny ray aman-dreny zokonjokony kokoa zao a dia mahita mihitsy fa zany katolika sy protestanta zany taloha aza mba mifaneneny an-dalana fa dia protestant manatsara ery katolika amin'ny babina ozy izy dia protestant amin'ny baby Lacroix. Be dia mihitsy ianao miarakaraka amin'ny katolika izany anambadimbady katolika izany tena taloha dia misy hoe atsahatra tsy ho mpandray mihitsy ilay ray aman-dreny. Nisy izany teo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Izao sika miombona ihany satria raha ny foti-dalàna ny FFKM dia miteny manao hoe ny mpikambana atao amin'ny FFKM dia ny manaiky fa Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty no tompo. Tsy mijery afa-tsy izay, tsy mijery Maria, tsy mijery Masinda, tsy mijery Batisa, tsy mijery fialan-tsasatra ny fanava dia ndao hoe samy hibanjina ny Kristy. Ary izay no fahatanterahany andininy faharoa amin'ny dimapolo. Samy hibanjina ny Kristy ho voangona ny zanak'Andriamanitra rehetra. Mbola misy manakambara ve? Izay moa zany ilay hoe amarino araka ny soratra masina hoe valitentsika. Ny Paoly dia hoe ninitsy na fantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy dia izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Raha toka izay koa no voizina teo amin'ny fiangonana ary na resy lahatra ny kristianina dia tsy nisy ny hoe andao ampiana tsy mihinan-kisoa izy ity andao ampiana batisa olon-dehibe izy ity fa Jesoa ihany voaombo teo amin'ny hazo fijaliana maty sy nitsangana tamin'ny maty. Tsisy fanampiny, tsy hanesorana, tsy hanalana. Io ihany ny banjentsika, io ny ombonantsika. Dia izay rehefa any amin'ny fianakaviana moa fiankehitriny dia tena misy karazana finoana betsaka tonga ao. Fa izay fotsiny hoe mba hilaminany aza atao fotoana ity ny zavatra mitranga. Isika protestanta efa dia ndre mangina vita ny vavaka fitariana. Fa misy tsy manaiky mihitsy ao anatin'io fivorim-pianakaviana io raha tsy nitory teny anaty firankisosina mandresy lahatra ny rehetrarehetra. Le batisa tsy mety, le zao hoe manararoatra kely. Dia io koa zany ho antsika le mifangaroaro reny indraindray eny amin'ny fasana dia eny amin'ny fandevenana dia le avy amin'ny tsy miankiny ireny ny te hijoro dia eo ianao ampijoroany ela be eo tokoa ianao fa toriany eo aloha ianao dia anambarany zavatra hafa eo ianao. Fa izay foana hoe raha mbola misy koa azontsika hijoroana dia mijoroa ary Jesoa irery ihany asaina banjinin'ny olona Jesoa maty sy nitsangana tamin'ny maty. Io ihany asaina banjinin'ny olona. Dia aza miady hevitra amin'ny sasany fa ataovy teny tokana sady mazava ny hoe Jesoa irery ihany. Avereno aminy ilay teny hoe ninitsy na fantatra zavatra hafa teo aminareo aho fa Jesosy Kristy dia izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Point, c'est tout e. Tsisy point à la ligne. Ndinganiko iny ohatran'ny bahanako fa andao sika hiditra amin'ny andininy eo amin'ny fanontaniana fahatelo. Ahoana no anaketsika
fa amin'ny fotoana sarotra indrindra amin'ny fiainantsika dia mbola manatanteraka ny drafitra nataony Andriamanitra. Romaina 8:28 fantatsika fa ny zavatra rehetra miara-miasa azo. Inona koa? Jeremia 29:11 zao mahalala afaka ifikirantsika ve zany rehefa eo amin'ny fahafatesansika na miatrika ny fahafatesany havantsika? Eny rehefa aza mitanondrika eo tena tokony io mihitsy no ianterantsika ireny hoe manana ny drafiny drafitra ny Andriamanitra. Ohatry ny afahafamiko le miteny hoe drafiny fa izay no nisoratako eo. Manana ny drafitra ny momba ny fiainako Andriamanitra. Raha tamin'izao daty aho teraka dia efa fantany koa fa amin'izao daty aho ho faty. Manana ny planiny momba Andriamanitra. Vita ny iraka nampanaoviny aho tahaka ny Jesosy dia makao amin'ny voninahiny mandrakizay aho. Izay ny planin'Andriamanitra momba ny fiainako. Aza matahotra. Aza matahotra koa izay manodidina antsika. Aza ampitahorina izy ary tao izy anantena hoe drafitr'Andriamanitra. Indraindray koa isika dia mieritreritra hoe dia maty verangany efa tena raha izany vavaka nararaky ny olona rehetra izany dia maty ihany ny olona iny. Drafitr'Andriamanitra iny. Ary tsy maintsy manaiky isika amin'ny fotoana tena sarotra eo amin'ny fiainantsika. Io moa ilay fahafatesana. Fahavalo farany ho resena fa olana ngeza be mety hoe lehibe eo anatrehantsika fa mety kely eo anatrehan'ny sasany dia tsaroa fa manana ny drafiny ao anatin'izany Andriamanitra. Izany zany lesona izay tsy ho ahantsika atao anatin'ity soratra masiny avy amin'ny hoe tsy niteniteny foana akory ka hiafa-pisorona be, tsy mieritreritra zava-poana akory ny mpisorona sy ny fariseo raha mikendry hahafaty an'i Jesosy fa drafitr'Andriamanitra zany. Sarotra kanefa efa drafitr'Andriamanitra. Amin'ny fotoana sasany mety tafiditra ao anatin'ny sarotra koa ianao kanefa efa drafitr'Andriamanitra zany. Izay dia anisan'ny azontsika alalinina avy amin'izao andiny soratra masina manoloana antsika izao. Misaotra ny Tompo isika ry havana ny fahavitan'ity fiarahamandinika ity hivavaka isika. Misaotra anao Andriamanitra namonjy anay tao amin'ny Jesosy Kristy izay niantoka tokana tsy azo analana na nampiana ho amin'ny fahatanterahany famonjenanay. Efa fikasanao raha teo hatrany ampiandohan'izao tontolo izao izany. Nisy ny raha latsaka mba hanafiana ny Adama sy Eva tamin'ny henatra izay nanjo azy noho ny fahotana. Misy ny raha latsaka tao tamin'i Jesosy Kristy hanadiovana anay ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra. Raisinay ny asa-pamonjen'i Jesosy mba ho anay tsy ho anay ihany fa ho an'ny firenenay sy ho an'ny maneran-tany koa. Misaotra anao ny amin'ny teny izay niarahana nandinika mampatsiahy anay fa manoloana ny sitraponao Andriamanitra dia tsinotsinona ny fiarova-tombotsoa izay kelezan'izao tontolo izao aina ankehitriny. Manoloana ny sitraponao Andriamanitra dia mety diso hevitra ihany izay mifofo ny fiangonana fa drafitrao Andriamanitra ampiharihary ny voninahitrao izany. Andriamanitra ankehitriny makivaky tontolo andro indray izahay dia ho tantaninao mifandaharam-potoananay tsirairay avy mba ho amin'ny fanehoana ny voninahitrao ny fijoroanay amin'ny zavatra rehetra. Petraka eo am-pelantananao ny ankonanay amin'ny fahasalaman'izy ireny, amin'ny fiainany andavanandro, asa mandrarana, fianarana ary ny fikasana tsara ao anatiny koa. Tononay aminao ny firenenay. Misaotra anao ny amin'ny fampijoroana ireo tompon'andraikitra ara-panjakana araka ny fanendrena izay natao, ny fanehoan'izy ireny fahavononana, hampanjaka ny fahamarinana. Ny Tompo, ianao no hianteranay mba hatanterahany ny teny ho tonga asa mivaingana tokoa. Dia esorony sakatsakana rehetra tsy hahafahan'izao firenen'izao mandroso ara-panahy indrindra indrindra
ary akoa ny fandrosoana eo amin'ny lafiny maha-olombelona ara-nofo sy ara-tsaina. Hojerenao anery Tompo ny fiangonanao. Misaotra ny amin'ny efa fifantohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ny hazakazaka masina indray. Ary mino sy matoky izay Andriamanitro fa tsy ho foananao eo anatrehanao ny fikelezanay ny kristianina tsirairay, ny tompona andraikitra isan'ambaratonga ny amin'izany fitoriana ny filazantsara sy fijoroana ho vavolombelonao izany. Mivavaka ho an'ny vahoaka maneran-tany izahay mba tsy ho diso anjara amin'ny filazantsaranao fa andre ary andray izany ho tonga fiainany. Jesosy mamarana ny vavaka izay ary manonona dia nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho hamasinany ny anaranao, ho tonga anay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay anio izay nasaza ao anay, ary mamela ny elokay taky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ary nitsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anareo any ny Tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavana aminareo ny Tompo, hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavana aminareo ny Tompo, hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aliny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.